fantatra zany quelque chose amin'olona anankiray. Olona anankiray tsy te hiova fiainana, olona anankiray tsy te hanokatra asa selon ny fanomezam-pahasoavana ho anazy ange. Izy ange tsy tia miaina e. Tiany gadra. Donc fatapatatra ange zavatra amin'olona anankiray e. Alléluia. Car nous sommes. Tsy pio tsara koa io nous sommes io. Satria mantsy Baiboly efa miteny hoe voa afaka mivadika nous le izy. Raha dininareo le Ephésiens 1 teony, vous Paul, nous izy. Je suis koa izy, na za koa anatiny izy. Donc rehefa miresaka nous, tsika rehetra, rehefa miresaka vous izy, le vous ve, ça dépend les conditions misy anazy zany alalako hoe vous. Donc la Bible, la parole de Dieu me parle directement quand il dit vous. Zao anatin'le izy. Mazava zay. Nous sommes son ouvrage zany. Ayant été créés en Jésus. De Jesosy any aoriana any miteny. Nareo nge namboarina ho anahy. Wow! Pour lui, par lui ozy ny tenin'Andriamanitra. Donc nanamboarana antsika nge ho an'i Jesosy. Afin que nous les pratiquions zany. Préparer n'Andriamanitra d'avance le izy. Alléluia. Donc misy œuvre eo. Le nanamboarana antsika nge dia prolongation n'Andriamanitra. Est-ce que vous imaginez ve zany teny zany, ty verset ty? Nareo afaka mijery militaire, un guerrier. Hitanareo rehefa samouraï reny, katana. Katana nge tsy arme banal le. Katana nge tsy épée fotsiny. Tout maître mampianatra élève amin'ny katana zany. Prolongation ny tanany io. Ianao mila un avec katana. Il faut sentir. De taty aoriana moa zany, ampandalovina rythme mihitsy io katana io hoe teng ivavahana mihitsy pour devenir un esprit anankiray am'le guerrier. De aty aoriantsika na tsy katana fa mahita Kalashnikov na AK-47 reny. Rehefa tonga le jeune soldat formé, tonga le olona anankiray. Iza ny vadinao? C'est mon arme. Kalashnikov. Ataovy bizoar. Am Kalashnikov. Ina ny prolongation ny tananao? C'est mon arme. Sans les viseurs. Respire. Paf, et puis tu tires. Zay nge nampianarana zareo e. Azonareo. Donc, inona zany iformena disciple anankiray amin'ny instruction n'Andriamanitra sy ny dogme sy ny ordonnance. Prolongation n'Andriamanitra isika tsy vitany hoe zanany ihany. De gaga venao rehefa aveo mamaky Baiboly hoe en fait zay mikitika anareo mikitika ny masoko. Gaga ve tsika aty aoriana hoe rehefa mahita Jesosy miteny hoe fa maninona enjehanao tamin'ny Paul. Et puis Paul miteny hoe fa ovinona naninjika anao. Reo ny enjehako zala mitonontonona chrétien. Et puis Andriamanitra niteny tamin'izay hoe zany enjehanao, zay ataonao amin'zareo ataonao amiko. Il faut bien prendre conscience de ta personne. Tsololopona isika. Prolongation n'Andriamanitra satria maninona ny créné en Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ nge protecteur antsika. D'ailleurs izy ny avocat mitsangana devant
son père lui-même, oui, en fait, selon les lalana commandement en zone, aïe, ordado. En fait, ils ont misy resaka un peu, en fait, zange mba maty ho an'io fa mba ataovy grâce kely io e. Mba gracieux kely io zavatra oui adala io fa andraso amboariko kely ny aferan'io fa juste pour le moment andraso kely fa amboariko io régleko ny aferan'io. Zany ange ataon'i Jesosy, il est notre protecteur ange, c'est notre défenseur ange, c'est un prince. Raha tsy zanontsika fa namay. Donc Jésus important be, alléluia. Satria tsy vitan'izay ihany fa mbola Jesosy tonga ao anatintsika, zay vao Andriamanitra mijery am'izay hoe fait misy lunety ohatra zanako am'ireo olona. Raha ny Jesosy zany rehefa tonga zany misarona amin'ny olona anankiray. Donc takona le fahotana. So de diso hevitra mantsitsika ao anaty baiboly miteny hoe zay zanak'Andriamanitra izy tsy manota tsony. Aiza moa isika tsy hanota tsony. Fa takona le izy. Misy défenseur isika. Il faut bien comprendre an'izany. Prolongation an'Andriamanitra isika son ouvrage. Ny fanahiny nalefany. Fanahiny nalefany. Enonao ve zany? Fanan'Andriamanitra nalefany. Tian'Andriamanitra isika alalan'ny teniny sy ny sitrapony ohatra ny Jesosy malala anazy. En lui ozy izy. Être en lui. Za zany raha nalefa eto ambony tany zany. Nateraky indray tsongaina. Inona tian'Andriamanitra? En lui vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire, habitation d'Andriamanitra, on est des ambassadeurs de Dieu, du ciel. Tout ce qui concerne Dieu, any an-danitra, misy eto ambony tany, misy solo-tenany. Andriamanitra zany safidy zany. En fait, io banga ao amintsika io, ianao nge afaka mahazo miliary. Aza manana an Jesosy ianao fa tu ne seras jamais satisfait. Mba tiako imaginina mihitsy raha ohatra ka misy olona manome 1 milliard ana, 1 milliard d'euros. Ataoko inona zany ray? Inona ray ataoko? 1 milliard. Na dia tsy euro moa zany tsy ataontsika 1 milliard fa juste 10 millions d'euros fotsiny. Sérieux ianao mieritreritra anao mbola andeha hitady asa? Sérieux? Aka expert comptable aloha déjà. Ohatrinona dépense koa? Raha mihinana côtelette isan'andro anatin'ny 2 volana. Firy 1000 euros anatin'ny demi-siècle zany. De gony-mary 35 euros moa izy aty, 25 kilos. Akako expert comptable. Firy taona? Ohatrinona gony-mbary 2 kilos 35 euros. 2 mois l'izy. Bon, za koa moa tia m'invité zany, efa atao calcul zo ianja. Andenina ravitoto. Calcul leko. Ohatrinona misao paty 1 euro 20. 500 grammes agaby izy zay. Mino afa tsy tonga 5 millions d'euros mandramatiko zany. Ampia zany. Fa olona tsy manana Jesosy tompoko. Zay nge mahatonga andry zalahy tia m'exercer pouvoir amin'ny vahoaka. Satria manino? Le fakana plaisir dia ranomasontsika vahoaka. Rehefa menimenina ianao, miakatra vidim-piainana, ils sont contents. Rehefa menimenina ianao, tokony ampiakarina SMIC, faly zareo. Fa mino an'izany,
reo olona reo mijaly zareo any ambadika any satria manino fony ho zavatra io satria tsy tanteraka aby zareo tompoko Ephésiens 2:21 maninona de hoe en lui vous êtes, nous sommes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Averokely ny tantara. Alléluia. Andriamanitra dans son omniscience zany. Hitatsika le verset teo hoe il nous a prédestinés. Fantatr'Andriamanitra tsara androany inona ty tema tororina ty fantatr'Andriamanitra anao costard noir fantatr'Andriamanitra bien avant ny zareo hira hoe jaune hira fantanio maintenant amizay Andriamanitra zany efa nicrée événement iprépareny faviny amin'ny fiainako sy amin'ny fiainanareo. Ah oui, latsaka le ranobaso na mail izy fa en réalité tsy na mail izy raha ohatra ka amintsika efa bien dressé comme il le faut zany raha ohatra ka nisy fanahy zany tsika fanan'Andriamanitra amizay io nge tsikina fotsiny ho zavatra io fa isika moa zany ignorant donc on sait pas comment agir zany donc narary fa programme an'Andriamanitra selon sa volonté zany amin'ny hitatsika tamin'ny verset chapitre 1 Ephésiens jerevanareo tsara. Andriamanitra ny préparé. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. Izy fa alohan zany tompoko enao appauvrisavana aloha amizay fantatrony valeur ny zavatra eo am-pelatananao. Zay ny problème ny zanak'Israël fa zareo tsy tonga saina am'zany hoe ahoana moa Jesosy omena an'zao alors que enao esclave miala varia il faut que tu comprennes bien situation ny aftezany navinao. Maintenant c'est la même histoire nge tamitsika aftaiza. Satria olona anankiray raha tsy matadidy, raha tsy mana souvenir aftaiza izy ahoana lalany hoe andeha ho aiza izy de jerevanareo amizay préparena zany isika zany am'le avoandre mandeha Ephésiens 2:10 que Dieu a préparé d'avance avoandre mandeha l'izy dininareo tsara ty fa tsy tonga ho azy reto verset reto d'ailleurs tsy mbola lisy verset tonga ho azy de inona tian'Andriamanitra amin'ny sitrapony ina nge miverina amin'ny Genèse 1:26 foana de tsika namboatra olona anjaka. Donc io resaka fanjakan'Andriamanitra io ça commence par ambassade ny aloha. Madagascar misy ambassade de Madagascar eto en France. Ana Madagascar misy ambassade de France. De rehefa avy eo misy olo-tena an'le firenenao de ny ambassadeur. Donc chaque être vivant zany manana ny Jesosy manaiky Andriamanitra nge prolongation an'ny velony. Tsy vitan'ny prolongation an'izy satria eto mantsy le erreur mipetraka hoe pasteur hono entre parenthèses nareo miteny an'izany ambassadeur. Zay mpitondra afatra ny lanitra hony ambassadeur. Ary raha ianao ary chef de louange ary ato aminay ato zao fa misy le ninjeriny zao moa izy nivadika Satan zo manao rôle an'ny Lucifer ato ohatran'izao le mozika atao ohatran'izao chef na kora ambassadeur any lanitra izy zao ianja ndray tsy fatako izy le anjely le wow